Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Fa iny dia nisy ady na atsiravina tamin'ny firenena anankiray. Bala mirimorimo aty sy aroa, zera-bomba mamotipotika atraizatraiza, fandravana mahatsiravina no nitranga. Tahotra sy orooro ary fahantrana no vokatra izany. Olona narivony maro izay tsy manatsiny no tafiditra tao anatin'ny ady mahatsiravina izay nifamelezan'ny firenena anankiroa. Atraizatraiza dia olona maratra, kilemaina tsy fidiny, tsy manan-kielofana, tsy misy fonenana intsony ary olona mijalijaly no ny anoanana no indreo vatazana. Tao anatin'izany ady mahatsiravina sy fahantrana mampahonena izany dia indreny ny misionera fa mandehandeha etsy eroa mitondra sakafo sy fitafiana mba homena ireo traboina. Nisy misionera anankiray antsoina hoe Johnson izay voatendry mba ho lehibe an'izany fizarana sakafo sy fitafiana izany. Matetika mihitsy izy no saika voan'ny bala na voazeran'ny bomba. Na izany aza nefa dia tsy mijanona mihitsy izy fa mandeha hatrany ihany, miezaka ny hamonjy reto vahoaka izay tsy manatsiny, efa raiky tahotra mafy noho ny ady. Ary rehefa alina ny andro tao amin'izany toeram-pirena amin'ny bomba izany, raha nipoaka tsy lavitra akory ny toerana firena ny bomba dia nipararetry ny tahotra ny olona rehetra. Fa inga Johnson kosa dia namaky ny baiboly ny tampahatoniana indrindra. Raha sendra ny ato kely ny filatsaky ny bomba dia nisy lehilahy anankiray izay nanontany azy ka nanao hoe, fa nahoana moa ianao tsy mba matahotra akory? Dia nitsikina maly azy inga Johnson ka nanao hoe, satria kristianina. Nieritreritra kely aloha ilay lehilahy nanontany azy rehefa izany ary avy eo dia nanontany inga Johnson indray ka nanao hoe, mba azoko atao ihany koa ve ny ho tonga kristianina? Nitsika indray inga Johnson ka namaly ilay lehilahy nanao hoe, nahoana moa ny tsy ho azonao atao izany? Dia nazavainga Johnson tamin'ilay lehilahy ny hevitra izany atao hoe kristianina marina. Eny tokoa, manan-kantenaina izay tsara lavitra noho ny eto amin'ity tany ity ny tena kristianina marina, ka tsy mba matahotra na ino kiantra na ino kidona. Amafisin'ny Job izany ao amin'ny Job 7:20 andiny 5:20, raha nandalo fitsapana sy fisedrana mafy dia mafy izy dia izao no lazainy. Kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra ahy, ka hitsangana ny amparany eo ambonin'ny vovoka izy. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Ny namanao Stéphane Razafiany no manoloana ny micro sy mitafa aminao ary manolotra ny araba-ampifaliana ho anao indray. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao indray isika. Mahagaga ny fandaharany ary mino aho fa tsy kisendrasendra izany, fa tonga amin'ny fotoanany izao fiaonantsika izao. Ampitomboina ho anao mandrakarivany ny fahasoavan'Andriamanitra mamonjy sy manarina, manafaka ary manamarina sy manamasina antsika isam-potoana. Raha sitraka aho mialoha ny fampisarantsika toy ny mazatra ny teny nomen'Andriamanitra ho amin'ny fiaonantsika androany, dia manasanao aho mba iombona ao anatiny izao vavaka fo izay ho tononona izao,
ianao. Ivavaka isika. Jehovah ray tsara sy masina indrindra ny ranitra, amin'ny alalany Jesosy Kristy izay nisolo anay teo amin'ny azo fijaliana ary mifona ho anay eo amin'ny masina indrindra ka noho ny fahasoavany dia afaka miantso anao iray izahay amin'ny alalany no anatonanay ianao amin'izao fotoana izao. Raha ho aminy mantsy no manatona anao izahay araka ny teninao dia ho raisinao ho zanakao ary homenao fankasitrahana dia homenao fitahiana mandritry ny fotoana izay iaonanay aminao. Eny ny androm-piany anay manontolo mihitsy. Ko ankehitriny raha eo maniry izany fanatrehanao izany izahay. Manatre Tompo ao dia ko tsapanay izany fanatrehanao izany, tsy ho amin'izao fotoana izao ihany fa mandritry ny tontolo andronay androany. Eny ny androm-piainana izay mbola homenao anay amin'ny ho avy, tianay raha ho feno ny fanatrehanao izany dia ho feno fitahiana ny fiainanay, ho feno fahasoavana izany satria miaraka aminao izahay. Mitoera ao anatinay Jesosy, fizanoko mba fanirinay dia ho ianao no hery asa ao anatinay, anomeanay hery fahirezana eo amin'izay rehetra ataonay, anomeanay fanantenana eo amin'ny asa mandrara sy ny ho avinay manontolo, satria manana anao ao anatinay izahay. Dia mitenena ary fa voninay iaino izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ilay vavaka fibebahana malaza nataon'i Davida, voarakitra ao amin'ny Salamo 150 dia ahitana teny manohina ny fotokoa toy izao manaraka izao. Salamo 150 andininy 10 manao hoe: amoroa ny fomadio Andriamanitro. Fa mialoha izay dia miaiky izy fa meloka sy mpanota, noho izany dia mila ho sasana sy diovina. Hoy mantsizy eo amin'ny andininy 2: sasao madio aho mba ho afa-keloka, diovy aho mba ho afa-pahotana. Ary andininy 7 dia hoy izy hoe: diovy isopa aho ho afa-pahotana diadio, sasao aho dia ho fotsy mangatsakatsaka. Tsy hoe miaiky fa meloka sy mpanota fotsiny ihany Davida eto, fa eo amin'ny andininy 5 dia hoy izy manao hoe: indro tamin'ny eloka no niterahanahy, ary tamin'ny fahotana no torotoroninay ny reniko. Izany hoe miaiky izy fa toetra fototra raiky tapisaka ho aminy mihitsy ny ota, satria tao amin'ny ota no nitorotoronin'azy ny ray aman-dreniny, ary tao amin'ny ota no niterahanazy. Isika rehetra dia tahaka ny Davida, nitorotoronina tao amin'ny ota ary nateraka tao amin'ny ota. Dia hoy ny bokin'ny Oabolana 20:7, Oabolana 20:7 miteny toy izao manao hoe: mipetraka eo amin'ny seza fitsarana ny mpanjaka, ka mikororoka manaisotra ny ratsy rehetra ny masony. Iza no mahazo manao hoe: efa nahadio ny foko aho ka madio, tsy manana ota? Iza no afaka hiteny toy izany hoe afaka nahadio ny foko aho ka tsy manana ota? Tsy misy miafina ka tsy hitany ny masony io Andriamanitra mijery ny ao anatin'ny fotsika lalina io indrindra, ny mety mampadio na mampaloto antsika. Tsy misy koa afaka ilaza va efa madio ary izy ihany no manadio ny fony. Ny apôstôly Jaona ao amin'ny epistily nosoratany, epistily voalohany 2:7, Jaona voalohany 2:7, dia izao no lazainy amin'ny anaran'i Jesosy: raha hoy isika tsy manana ota isika, dia mamita tena isika, ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Vonina ny anadio anao Andriamanitra, tsy amin'ny eloka ao ihany, fa anadio anao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, izay manakana anao tsy ahita an'Andriamanitra ary manakana anao tsy anana an' Jesosy hitoetra ao am-ponao. Eo amin'ny tapany farany amin'ny andininy 7 amin'ny toko ihany
dia lazaina fa ny ran Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Aza mieritreritra hoe ka Davida ane nijangajange nitsirikitre nakavadin'olole fa zatsy nanao an'izany rehetra izany. Ota no niterahana anao, ota no notorotronina anao tao amin'ny ota avokoa, ary efa nanota izy rehetra, tsy misy madio ateraky ny tsy madio. Fa raha miaiky ny fahotanao ianao dia voninanadio anao amin'ny eloka ao rehetra Andriamanitra, sy anafaka anao amin'ny tsy fahamarinanao rehetra. Zakaria 7:10, bokin'ny Zakaria 7:10, ny 1 dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: amin'izany andro izany dia hisy loharano voasokatra ho an'ny taranaky Davida sy ho an'ny mponina any Jerosalema, loharano voasokatra hanafaka fahotana sy fahalotona. Jesosy sy ny rany io loharano io raha mety ho diovina ianao. Salamo 4:7. Salamo 4:3 amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no hiakatra ho tendrombohitry Jehova, ary iza no hitoetra amin'ny fitoerany masina, dia hoy ny navaliny Davida ihany hoe: izay madio tanana sy mahitsy fo. Izay ihany no hiakatra ho tendrombohitry Jehova, ary hitoetra amin'ny fitoerany masina. Fantatsika rehetra fa amin'ny masina indrindra Jesosy ankehitriny, ary asainy anaraka azy hiditra ao amin'izany fitoerana masina indrindra izany isika ankehitriny. Ahoana no azonao hiditra ao? Manana fo madio ianao, nosasana tamin'ny rany Jesosy, dia afaka miditra ao ianao. Ary izany no lazainy epistiliny Hebreo 10:7 sy 12. Hebreo 10:7 sy 12 manao hoe: ko satria manana fahatokina hiditra ao amin'ny fitoerana masina isika noho ny rany Jesosy, dia aoka isika anatona amin'ny fo marina sy amin'ny fahatokina be avy amin'ny finoana manana fo voadio, ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio. Averiko indray ho ny apôstôly Paoly eto, Hebreo 10:9-12, ko satria manana fahafahana isika libra ozy ny teny frantsay, libra hiditra ao masina indrindra noho ny rany Jesosy, efa nodiovina tamin'io raha io ianao, dia aokary hosay anatony amin'ny fo marina, amin'ny fahatokina be, satria efa nodiovina amin'ny finoana manana fo voadio, afaka amin'ny fieritreretana ratsy, ary tena voasasa tamin'ilay loharano voasokatra ho an'i Jerosalema sy ny taranaky Davida, dia ny rany Jesosy izany. Raha mandalo fitsarana ny inaranao ankehitriny, dia manasanao Jesosy mba hiditra mpinoana ao amin'ny fitoerana masina indrindra, rehefa nosasana tamin'ny rany ianao, fa ao no ahitanao azy sy ny rainy maniry ny anana firaisana aminao manomboka izao ka ho mandrakizay. Aoka hibanjina io masina indrindra io ianao amin'izao fotoana izao indrindra. Ao izy ny maniry hiditra ao amponao Jesosy, ary ao Andriamanitra ray ny maniry iaona aminao dia hiresaka aminao mivantana. Raha ao ampo mantsy Kristy, ka eo koa ny fanatrehan'Andriamanitra ray, dia hitoetra aman-kery ao amin'ny fahadiovana sy ny fahamendrehana hianao, ary ahatsapa sy ahalala ny fitiavan'Andriamanitra mitombo hatrany ianao eo amin'ny fitondrana ataony ho anao isan'andro. Izay ilay hoe mahita an'Andriamanitra, mahatsapa ny fitiavany isan'andro eo amin'ny fitondrana sy fitantanany ny fiainanao. Fa raha tsy madio ny fonao, tsy ahita izany fitiavan'Andriamanitra izany mitombo hatrany eo amin'ny fiainanao ianao. Tamin'ilay fiarahana misakafo tamin'ny mpianany farany alohan'ny anomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, dia nanasa ny tongotry ny mpianany. Dia hoy izy tamin'i Petera, satria Petera nanda tsy ho sasan'i Jesosy, dia hoy izy taminy hoe: raha tsy mety ho sasako ianao, dia tsy mba hanana anjara amiko. Ry havako, ry namako,
meteza ho sasany Jesosy. Ento sasan'ny fonao, ento sasan'ny momba anao rehetra, fa tsy tia ny olo-kafa no haka ny anjara zay efa nomany ny foanao hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao. Raha tsy mety ho sasako ianao dia tsy mba hanana anjara amiko, fa raha mety ho sasako kosa ianao dia honinao aminao ary ianao ato amiko, dia hanana anjara amiko ianao dia ny anio ary ho mandrakizay. Meteza ho sasany Jesosy. Ento sasan'ny fonao, ento sasan'ny momba anao rehetra, ho tanteraka amintsika ny izany noho ny fahasoavan'i Jesosy. Amen. Raha ao amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. Amorony fo madio ao Andriamanitro, avoziorina marina ny finoko. Amorony fo fianao rerireno fantatro, afaka najiony ao anatiko. Antokobihira balsama fiderana. Amorony fo madio ao Andriamanitro, avoziorina marina ny fanaiko. Amorony fo fianao rerireno fantatro, afaka navaony ao anatiko. Diovy ao afapaota, sasao angatsakatsaka, meloka amin'ny lalana, fa sasao miranao latsaka. Amorony fo madio Andriamanitro, tsy ampitsofanio tompo. Diovy ao afapaota, sasao angatsakatsake, meloka amin'ny lalana, fa sasao miranao latsake. Amorony fo madio Andriamanitro, tsy ampitsofanio tompo. Tsy ampitsofanio tompo. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR Sampananteny Malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Asa sy tontolo hiainana voakolo, antoky ny fahavelomana re. Tsy ho be safary izay fa manasanao am-pifaliana hanaraka ny fandaharantsika indray. Sakafo mahavelona ny trondro, satria sady mety fidiram-bola tsara izy ho an'izay miompy azy no sakafo mahasalama ihany koa. Ndia ary torohevitra vitsivitsy mikasika ny fiompiana trondro an-tanimbary no resahantsika an'io. Tsara miompy trondro e! Ny vary vokatra, ny trondro vanina.
raha tiantsika ary ny ompitrondro an-tanimbary dia inona avy ireo fepetra tsara rana atomombana ny fiompiana ary tsy ahafaty antoka antsika. Tsara ho fantatsika voalohany ary aloha ireo karaza-trondro azo ompiana an-tanimbary. Isan'ireo trondro azo ompiana tsara an-tanimbary ny karpa zanatany na ny karpa royal ihany koa. Anisan'ny mahazaka hafanana miovaova mantsy ireo karazana trondro ireo ary afaka ompiana amin'ny toerana samihafa na amin'ny faritra iva izany hoe any amin'ny faritany na amin'ny faritra ambony toerana afovoantany. Ny tilapia ihany koa dia mety izany hoe ireo karazana tilapia saingy mitaky hafanana bebe kokoa ary mety ompiana tsara any amin'ny faritra iva ity trondro ity. Ny trondro gasy ihany koa dia azontsika ompiana an-tanimbary saingy somary miadana ny fitombony amin'izany. Azontsika atao tsara izany miompy ireo karazana trondro ireo atao an-tanimbary. Dia karazana tanimbary manahoana indray ary no mety iompiana trondro. Tena marina tokoa izany satria mila fidiana tsara ny tanimbary izay iompiana trondro. Ny tsara indrindra izany dia ny tanimbary eny an-tenantenakavoana, izany hoe tsy any amin'ny faritra iva fa eo an-tenantenakavoana. Tanimbary tsy misolampy loatra, manaraka lohasa, manakaiky ny toeram-ponenana. Ialana izany ny tanimbary eny amin'ny faritra iva satria mora azo ny tondra-drano izy ireny. Indrindrandrindra ireny tanimbary misy an-tanatohatra izay kely velarany ireny dia tsy dia mety loatra iompiana trondro. Ny tanimbary misy rano azo fehezina tsara, izany hoe amin'ny fampidiran-drano sy ny fandritana rano mandritra ny fotoam-pambolena izany dia tena ilaina tokoa. Izany hoe tokony haleo tena izany amin'ny fampidirana rano sy ny fandritana rano ny tanimbary izay iompiana trondro mandritra ny fotoam-pambolem-bary. Ary tanimbary azo ny masoandro tsara. Averina indray izany fa tanimbary tsy misolampy loatra, manaraka lohasa, manakaiky toeram-ponenana, antenatenam-bohitra. Tsy iva loatra izany satria mora azo ny tondra-drano ary tanimbary manana velarana malalaka no tokony iompiana trondro. Tanimbary azo fehezina tsara ny rano izay ampidirina sy avoaka ao aminy mandritra ny fotoam-pambolena ary tanimbary azo ny masoandro tsara. Io izany ny tanimbary mety iompiana trondro. Rehefa voafiditsika tsara ary ny tanimbary iompiana trondro, fantatritsika ihany koa ireo karazana trondro azo ompiana tanimbary. Ahoana indray ny fomba hanajariana izany tanimbary izany ahafahana miompy trondro ao anatiny. Velaran-tany 4 ka hatramin'ny 5 hektara izany ny tena tsara aty am-panombohana raha tianao ny iompy trondro an-tanimbary. Velaran-tany eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 hektara eo izany ny tena tsara aloha eo am-panombohana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary. Ka ny fotoana fanajariana ny tanimbary izany dia atao alohan'ny taom-piasana manaraka na ataonao aorianan'ny fidinjam-bary, izany hoe aorianan'ny fiakaran'ny vokatra izany. Eo izany ny fotoana mety fanajariana ny tanimbary iompiana trondro, na aorianan'ny fidinjam-bary na amin'ny fotoam-piasana alohan'ny taom-pambolena izany. Dia hamafisina ihany izany fa ny tanimbary tsirairay dia tokony haleo tena ara-drano, na ny fampidirana rano izany na ny fivoahan-drano. Ankoatr'izay ihany koa dia tsy maintsy hamafisina ny valam-parihy raha tianao ny iompy trondro an-tanimbary. Atevenina hatramin'ny 20 cm ny saka ny valam-parihy ary akarina hatramin'ny 20 cm ihany koa ny avony mba ho fiarovana n'ilay tanimbary amin'ny tondra-drano izany, iarovana ihany koa amin'ny fahaverezan'ny trondro ary ahafahana mampiakatra ny rano aorian'ny fijinjana sy ny fampiakaram-bary. Averina indray izany fa ny valam-pariana ny tahalaka hoy isika dia ilaina mafisina raha te iompy trondro an-tanimbary sika. Atevenina hatrany amin'ny 20 cm ny sakany dia akarina
50 santimetatra ihany koa ny avony ny tahalak'inona iny valapari iny zany. Ny antony dia mba iarovana ny tanimbaritsika mitondra drano, iarovana amin'ny fahaverezan'ny trondro, dia ahafahana mampiakatra ny rano aorian'ny fitompin-jinjana sy fampakaram-bary zany, mba ahafahantsika manohy ny fiompiana ny trondro ao anatin'ilay tanimbary. Ny fomba fanamboarana ny valapari moa na ny tahalaka dia amin'ny alalan'ny bainga, tanimanga zany no ampiasaina. Reny bainga ireny soroana le izy tsy asiana fakana zava-maniry mihitsy, dia lemana dia afatratra tsara, dia atao mifanaingina mifanongoa isaky ny andalana. Zay zany ny fomba fanamboarana ny valapari na ny tahalaka. Ka izao rehefa mandavaka ny dobo irenin'ny trondro ianao, satria tsy maintsy mila dobo irenin'ny trondro ao anatin'ny tanimbary, dia eny amin'ny faritra iva no anaovana izany dobo firenin'ny trondro zany ao anatin'ilay tanimbary. Izany hoe tanimbary zany dia mbola misy dobo kely firenin'ny trondro ao anatin'io tanimbary io, ka eny amin'ny faritra iva amin'ny tanimbary no anaovanao izany dobo kely izany. Rehefa mandavaka ny dobo ianao, dia ny bainga avy ao anatin'io dobo ihany azonao ampiasaina anamboarana n'ilay valapari na ny tahalaka. Tsotra ny fanamboarana azy eo. Dia mety ametraka fanontaniana angamba ianao hoe tahaka ny ahoana ny velaran'ny dobo kely ao anatin'ilay tanimbary irenin'ny trondro. Ny 5 ka hatramin'ny 10,100 ny velaran'ny tanimbarinao zany no ataonao habean'ilay dobo izay irenin'ny trondro. Ny 5 ka hatramin'ny 10,100 ny velaran'ny tanimbarinao no ataonao habean'ny dobo irenin'ny trondro. Ireo zany ny torohevitra vitsivitsy ho fanajariana ny tanimbary raha tianao ny iompy-trondro an-tanimbary. Ndao isikiny. Tantara no soratan'ny Fanjaniaina, andrenesana ho an'ny mpanoratra Rila ary Nary. Mba mangina rery solofo ianao dia efa beko retaka loatra, tsisy anaovan-draha mihitsy. Mangina hoa. Fa inona ndray zao fifamalianareo mianaka zao soavy a. Ianao dia efa kizito melery amin'io zazy io. Tsy ianao no mitaizako. Mena vary tsy mihinana, mena rano tsy misotro, ka apoka ianao ry solofo ny farany marine. Ka to vary tsisy loka kosa nge zany omenao azy zany e. Efa nisy atody nataoko loka ho azy teo fa voalaniny atody dia io. Jereo tetony, ianao mihitsy ny tafin'io ka. Avy aty amin'ny dada litsy. Ty mofo lady mangina. Ty ny kilalao anjanako. Io koa ny anjaranao raha matoso ndray manalava molotra eo. Fa inona daholo reto ry be tafika. Vola efa kely zao dia mbola ary so dia mba ny vola saika hividianana loka indray ny vidianany be mofo sy kilalao e. Aizany loka? Enao koa ny vidianako an'ireo. Manina? Fenao very be efa lany eritreritra mihitsy a. Jerety isolofo saika tsy laitra nampanginina tsy mety mihinambary tsisy loka. Mbola asainao mengetsana amin'ny mofo indray. Adala ve enao e? Hano daholo ny mofonao fa loka ny any tadiavika. Aza manao toejazo ohatran'io ry soavy a. Enao mihitsy ny manao sain-jazako. Sady fa fofoninina koa zany ry be a. Malany mihitsy ka. Fofotrondro zany raha matotia. Itsy anaty aronitsy. Zetiko rehetra zany tsy asianao fakasitrahana daholo. Ny antoka trondron'olona tany ndraiky io nga ty be tafika.
aza mba manaonao foana Rebeka zay indray no ampidira trosa avy ireno any rehefa tsinany ianao de mijanony e loka ko aleo anaovako azy fa loka hoany e tsy efa laninao anga akory ny vola ividianan-doka sady tsy natao trosa io ny tsy mividiana fa fanomezana fanomezana o ka trondro be dehibe efa horokoloro eo very be ny fanomezana daholy a fa soavana raha soavy trondro ny menomana an'ireo fa navanina betsaka ondro zareo nefa mbola tsy nanome atsika zany na saina niakanaka zay tiako de reo Orobe ianao ve de efa lanienatra mihitsy e tsy mba kelikely ny nalaina de mba natao telo na efatra fa jereo anie reto abetsany amin'izay ngeza be mitapelapelaka daholy etse ze trondro kely azoko nasainina verina fa ze trondro lehibe ihany ho izy alaina sady nasenaka ze azoko veara matoty tsy anararoatra kosa trondro anie zany ka trondro fa nga tena fiompiana be mihitsy izany Rebea hoy ianao sady manao fiompiana trondro adobo ry zareo no miopy atanimbary koa tena resy lahatra raha matoa ny masoko rono nahita fa sady sakafo ny volaka ity fiompiana trondro ty tena iopy koa ka isikimponitra mihitsy iopy trondro ve eno tena norohevitra manana hoe fiompiana trondro atanimbary aloha atao satria alohan'ny tompiasana ohatran'izao na aorin'ny tompijinjambary ny fotoana fanajariana ny tanimbary ompiana trondro Orobe io taitaitra io ihany ianao nefa avy eo tsy maharaka ny fanaovana azy akory de jereo impiry zay fahatiantoka anazy atsika izay ka fa ny taloha raha matoa lesony rehefa efa leo an'ity tsy fisimbola sy ty vatsy isy loko ty tsony lesy lofo kely aza voafiry ranonorana io de efa dola sahady sy mba marianina rery be fa zany tena mino ary soavy fa raha araka tsara zay toromarika ny menomanany zay tena ho tafavoakotsika fa hoanandray hoy manany za kosa alory be efa leo an'tiako totoanao ty soavy ahoana ihany kely aloha tsy za angenina nresy lahatra azy fa izy mihitsy ny nandresy lahatra ahy tena mety tsara hoy manana raha io tanimbaritsika etsy atsinanana io no iompiana trondro fa nahoana kosa ny singanina salam'izany izy ty Rebea satria sady tsy misolampy loatra io no manaraka lohasa ary manakaiky ny toeram-ponenantsika no misy rano azo fihezina tsara ihany koa ka maninona raha ry atanimbary ambany ary ny ompiana trondro raha izanyko any zao ny tena be rano tena mbohatra ohatran'io ny tena ilaina raha te iopy trondro atanimbary mba tsy mora azo ny tondra-drano sady talaky masoandro tsara ka maninona raha mba tanimbary kelikely aloha no atao fa tsy tonga de ngeza be ohatran'io kosa tsy mety ho ara voavelara-tany kely fa ahoana eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 ara zany no tena tsara eo am-panombohany ohatran'io atsika io mihitsy raha matoa fepetra takina fiompiana trondro atanimbary daholy re zany raha soavy malalako de karaza trondrinona ho no mitimba ompiany be karpa zanatany sy karpa royal ho no tena mety ompiana amin'ny tanimbary satria mazaka tsara ny fiovaovan'ny hafanana mety tsara mifaritra iva na faritra ambony toerana avotany re zany dia ahoana ny tilapiasy ny trondro gasy raha izany ka mety ka fa somary miadana amin'ny fitombon'ny trondro gasy
ny tilapiandray a mitaky hafananam-bombony kokoa dia any amin'ny faritra iva zany ny tena mety tsara aminy fa azo atao tsara ny miompianlenika. De varina re olona fa lasana ay tampoko ty beky no soavy a isikinako mihitsy ho ah karipane zao tilapia zao ka fotsiny mariny mitapelapelaka be sala amin'ny oranjo be anao io dôly tsy ireo fotsiny retonetiko reto fa tena manam-bola tokoa aloha ro manana raha nahafoy an'ireo trondro be dehibe reo maimaim-pona ho atsika ka sady manam-bola ny manan-doka izy ry soavy a ieno ako ka hoana sady tsy hina mofo ianao zany androany no tsy hina trondro tsara hoaniko daholo reto orybe a andray kosy to arapako daholo reto mofo jereo tia be anao efa mila tsomby varavarana mbola tsy mizara ihany lanina ohatrany esolofo kely kiosako no raha manaiky ompitrondro ianao de omeko amelako ka ka hoana bea de miala tsiny rery manana fa manelingelinanao amin'izao ora fesany zao a edre hiasa mihitsy anie no ataotsika eto tsy manahirana mihitsy ry soavy a de ty zany le tambary ompianareo trondro ie ngeza tokoa izany a io mihitsy ry le manana efa mba nakatombo melo zay mivady namariparitra ny toerana fidirana sy fivoahan'ny rano de efa nanomboka nanamafy ny valaparicory tazako eto fa tena avanina trondro betsaka mihitsy nareo menakavy kely raha izao ka angana melan'ny soavy raha tsy tonga teto mihitsy izy anatrika ny fanazavana rehetra taolay ka so kosa raha be fanadinona sy manaonao foanako indray le manana marina mihitsy kany zany ry manana io ange sady beloha araky ny anarany de aleo ampiana sao de mamono antokako to zany ndray no ifandrombonanareo da etiko zany kino ry soavy koa ange andao aloha toizana ny asatsika telo day fita hoa rehefa manamboatra valapari ohatr' zao a de tsy maintsy atao mafy tsara tsaronareo tsara moa le atao aben'izy ty hoe akarina 10 centimetatra ny avony tahalaka de 10 centimetatra ihany koa ny sakany atao mifatratra tsara mihitsy le bainga anaovana azy de alahatra mifanongo tsara ara-dalana de aiza ho aiza no anaovana le dobokely iren'ny trondro azy saika ataonay avetsy avaratra ivetsy mety ve tena mety eo satria amin'ny faritra iva eo amin'ny tambary no anamboarana ny dobokely sady tsy azo atao mifanandrify amin'ny fidiran'ny rano mihitsy zay ary tokoa mo tadidy zay ka fa eo amin'le refin'le dobo ary le manana ny misy tsy tsaroko kely arakaraky ny abeany tambary no anaovana ny abean'le dobo letsy a zay mihitsy le refony zay dimy ka hatramin'ny 100 amin'ny velaran'ny tanimbary moa no atao abean'le dobo tadidy la tsara kosa ka zay ve vo mba tadidinao le izy rybe marenina aloha ianao ty raha matotily retsy a zay ary fa tsy tadidiko le alalan'ny dobo mo eno
tsara ary tanao zany ka zao raha latsaky ny 5 arany aben'ny tanimbary de 500 amin'ny velarany tanimbary ny aben'ny dobo mazava de atao 2 metatra ny sakany dobo ary 9 centimetatra kosa ny alaliny aleo toizako zay raha mihoatra ny 5 arany tanimbary de 100 ny amin'ny velaran'ny tanimbary kosa ny aben'ny dobo de 2 metatra ny sakany dobo 2 metatra 2 metatra ny sakany dobo ary 20 centimetatra ny alaliny ka hoana marina ve zany ry manana aloha zay aloha de marina fa azadimy fa 2 metatra 2 metatra raha zay kajiny se zay fa ono ary manana hoy ianao teo hoe atao mafy tsara ny valapary de inona ny tena mety hamafy azy ty aloha zany io banga tany mangio no soroana tsara tsy isy fakan-javatra maniry atao mifanongoa somary lemana sy afatatra tsara isaky ny andalana metrahana azy de zay vita ho azo ny lokan-dranoatra zay ndray le sakafo ianao very manana bainga rehetra esorina eo amin'ny dobo raha matoa no alahatra anaovana talaka marina ny ese am'izay ny dobo vita ny valapary voamboatra ka fa nahoana tokoa le tahalaka ny mbola akarina hatramin'ny atsasametatra ohatr' zany orsoava ho ferovana ny tanimbary amin'ny tondra-drano raha matoa sady rovana ny trondro tsy ho very zay ny antony ampakarana ny tahalaka akoatr'izay koa ampiakarina mihitsy io valapary io ahafahana mampiakatra ny rano ao tanimbary aorin'ny fotoam-pijinjambary mba hitohizan'ny fiompiana trondro fepetra takina ny fiompiana trondro tanimbary daholo zany de mazava letsiny le manana fa misaotra tsisy sorana lesy tsisy sorany ka tsy aleo ary ve zay aloha no anomboana ny asy sa ahoana de mba manontany amin'ny manana tsikelikely eo zay aveoko no marina mihitsy zany ry soavy fa ono ahy azo fehezina tsara moa zany ty rano amin'ny tambarinareo ty fehezina ahoana moa azo fehezina tsara ny fampidirana sy ny fandritana ny rano mandritra ny fotoam-pambolem-bary ny tena tsara zao de atao mahaleo tena ny fampidirana sy ny famoahany rano amin'ny tanimbary ompiana trondro idre vitsy renga mihitsy lakan-drano iny tena efa neritreretinay tsara mihitsy zay ka iny andraso ange epiteny tena mety zao ry izy roa zany tena mety tsara kosako no losy ty fa soava maninona ianao robea maninona tataka ty tatabetrana ndray le pataloha finona nefa ny mahadedaka ny be epiteny ny olona rehetra ety de efa mahatazana ny olakan-drano tena lasa lavitra mihitsy zandry be tena zafaka de manany ty marina tsy nivadika vipitery misy dakany ty izy eto aty aloha iny sikinao iny soavy fa ratsy tya sady mandrivotra be izy zany maninona raha mba natao mafy tsara ny zaitra nytony fa ry soavy koa manjaitra salamy manjaitra ravy taratasy rangako maninona za ndray no omenao tsiny nefa ianao no nisisika nanao an'iny pataloha tery iny am'izay mbola minjakinjaka mepity etsy Jerosalamy reny tsisy hoe
oka reny zay ry izy mivady a mariny oko zay ka na ho zairina mitady pitana za mipatalohana io de ho tataka foana raha am'izao abe an'izao ka mihinan-kanina tsy mba mahalala leo zany aloha ny dobo eo fa aleo ahody aloha fa afa baraka amty lory be amy verena ty ho ansikiny oka le roa ty sikiny lery le manana de akapataloha mihitsy a tsara miopitrondro hoe ny vary vokatra ny trondro vanina mazotoary manao fampiarana isorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany na manao fanjany nanatotosa ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto niaraka tamin'ny samy manandray feo na ary kosa ny sanina ny lafin'ny teknika tompona andraikitra Elion indray mitantsoa diavinao timiharena marube nukatsahinao timifahaizana eto antany nonkasitrahanao fany fovoadio ihany indro raisinao mami anatrehana tarika harlanto sinilapa kanture nutadiavinao siniharena marube nukatahinao sinifahaizana eto antany mankasitrahana raisinao ifumadio no tena mami anatrehanao kanatsimana nahazy anao itinotoro hevitrao anao diovinifu ny anaranao hovarakitra AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao faneteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana ampifaliana no ionako aminao amin'ity onjam-peo mbalalantsika ity miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao ry Sarandrenjatovo ary manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao androansika dia ijery fizaran-dohateny kely loharanon'ny firaisana izany moa dia ao anatin'ilay lohateny lehibe hoe firaisan-tsaina ao anatin'ny fanetrentena rehefa misy ny fanetrentena dia misy ny firaisan-tsaina fa rehefa misy ny mizaozao dia tonga ny korontana rehefa misy ny manandra-tena dia avy ny gidragidra ny anton'izany dia misy olona tsy mahatanten'izany koa amin'izao fotoan'izao dia iarahantsika mandinika izay voalaza ny fizaran-dohateny kely manao hoe ny loharanon'ny firaisana kanefa meloan'izay alao aloha hivavaka isika ry raina izay ny an-danitro misaotranao fa nomeno anay ty fotoana izay iarana mandinika sy mamakafaka izay voalaza ny teninao hiresaka aminay ianao dia omeo anay ny fanano masina ampitoetra ny teny ho ao am-ponay sy ao an-tsainay ovay ho fonofo ny fovato ary velao ny fahodanay aza vela hanjaka eo amin'ny fiainanay izany
ekeo ny fifonan'i jesosy kristy ho anay ao amin'ny hevitra masina indrindra amin'izao fotoan'izao. Dia raha ho avy izy dia ho anisan'ny olombojena izay. Amin'ny anaran'i jesosy kristy no ankatako izany. Amen. Ny loharanony firaisana. Saintsaino ny fanasongadinan'ny Paoly ny firaisana ao amin'ny Filipianina 2:2. Toy izao ny voalazany: dia tanterao ny fifaliako mba iraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Raha jerenao ireo dia efatra samy hafa, kanefa zavatra anankiray ihany no resany. Mari tsara ny fifantony amin'ny saina, fifantony amin'ny hevitra, ary ny fifantony amin'ny fo. Ny zavatra misy manko dia izao: manana foroana ifantoka amin'ny fisehoana ivelany ny mpitondra fivavahana, ary tsy ny mpitondra fivavahana irery fa isika amin'ny maha-olombelona antsika mihitsy no manana an'izay foroanana izay. Tsy mba tahaka an'izany kosa ny an'Andriamanitra. Jesosy Kristy dia nifantoka tamin'ny fisainan'ny olona sy ny fihetseham-pony. Asa raha tadidinao, raha ohatra ka hoe nifidy mpanjaka ho an'ny zanak'Israely i Samuela, dia nisy nafatifaty azy teo, tingamba ny tena izy ozy. Kanefa ho Jehovah mbola tsy izy io. Fa niala avy any kosa Davida, dia teny Andriamanitra hoe itino izy. Andriamanitra dia mandinika ny vo sy ny fo. Hitany ny ao anatin'io ampontsika tsy miloka io. Jesosy ohatra teo anoloan'ilay tovolahy mpanapaka, dia nilaza fa efa nitandrina ny didy mandrakariva io lehilahy io. Kanefa no zany Jesosy toetra izy ny amin'ny fifikirany amin'ny zavatra ny tany, dia nolazain'i Jesosy taminy hoe: amin'dio ary ny fanananao dia andao anaraka ahy. Tamin'izay fotoan'izay moa dia niala tamin'ny alahelo satria nanana fananana be izy. Nilaza koa Jesosy fa zay avy amin'ny fo na avy amin'ny saina no maloto ny olona. Zao ny voalaza ny Matteo 5:17. Matteo 5:17. Fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy, dia ny vonoan'olona, ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny ampangalainga, ny fitenenan'ny ratsy. Ary avy amin'ny habeny ao am-po no itenena amin'ny vava, hoy izy ihany pao amin'ny Matteo 12:17. Matteo 12:17. Tadidy tsara fa rehefa tsy mazavazava fo ny olona dia tonga ny fisaratsarana, tonga ny gidragidra, tonga ny ady, tsy misy firaisana mihitsy. Zao anefa maneho ny sary ny fanetretena ny tenin'ny Paoly eto amin'ny Filipianina 2:1-7 ka hatramin'ny 4. Filipianina 2:1-7. Hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manao na inona na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrantena foana, fa amin'ny fanetrentena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany, fa samy ny any namany koa. Le mihevitra ny azy ihany fitiavatena zany. Fa le hoe mihevitra ny any hafa dia manao ny namana ho ambony noho ny antena. Misy zany ny fipetra eto mba hisian'ny firaisana ao amin'ny fiangonana. Rehefa mihevitra ny hafa ianao fa tsy ny antenanao ihany, mora koa ny miteny noho ny hoe manatanteraka. Kanefa ireo fitsipika ireo dia izao manandanja ka tokony ho azonina ao an-tsaina mandrakariva eo amin'ny fifandraisana rehefa tiantsika zany hoe fifandraisana izany. Mandritra ny fampirasana amin'ny hafa dia matetika sika no manana foroana ifantoko amin'ny valiteny asetrintsika raha tokony hiaino aloha isika mba hatakarana izay lazain'ny ankilany, ary koa hiezaka hijery ny toe-javatra araka ny fomba fijerin'ilay miresaka amintsika. Tsy mba manana an'izany faharetana zany isika indraindray
fa tonga de ny amaly avetrany tsy andinika akory zay nylazay ny hafa avy am' tsy fanakalozan-kevitra matetika no atanteran'ny ady kanefa raha mba hananantsika ny fahaizana mihaino aloha mandinika zay voalazany aloha de mamaly ampamorana de zao voasoroka ny loharanony fikorotanana mety tsy ombokevitra am'izao sika nefa ny fianona sy ny fitadiavana takatra amin'ny fomba fijeriny ankilany no tena dingana voalohany maka amin'ny fifandraisana tsara sy ny fifampitokisana matetika sika rehefa misy olona mifamaly zany hoe fa niady izy ireo na hoe hanomboka iady izy ireo de dinio tsara ngeny zavatra ataony fa miteniny ray de mbola tsy tapitra akory ny teniny ray de miteny ny ilany de mbola manampy ny ilany manampy ny andaniny raikitra am'izay ny ady saritaka raha ohatra ka mahay miaino isika de mandinika zay voalazany anankiray aloha de miteny ampamorana tsy tonga zay zavatra izay ao amin'ny Efesianina 4:7 ny 9:7 i Paoly Efesianina 4:7 de miresaka momba ny firaisana avy amin'ny fanahy izy zay miteraka ny fihavanana izay fatorana ihany koa mampiray Efesianina 4:7 jereo ny dikateny imbonana eto Madagasikara raha misy zany ny fifandonana ao amin'ny fiangonana de ny fanahy masina no mahay mampitony azay fisavoaravoaran'ny fifandonana zay de mitondra antsika ho amin'ny firaisana zay miteraka firindrana tanteraka ka rehefa miasa amin'ny fanahy masina avelantsika miasa amin'ny fanahy masina de tena misy zay firindrana zay fa zao ny fanahy masina tompoko de tsy afaka hiasa ho an'olona tia gidragidra tia fikorotanana ao amin'ny toko ihany ny resan'ny Paoly momba ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra Efesianina 4:7 Efesianina 4:7 mifandray ireo zavatra anankiroa ireo ary matetika ny mahatonga ny gidragidra ny fisaran-tsaina de tsy fiombonan-kevitra soratra masina andininy anankiray zao samy hafa ny andraisan'ny an-daniny sy ny ankilany azy zao nefa rehefa avelantsika hiasa amin'ny fanahy masina foanantsika ny hevitra mibahana mialoha de zao isy ny firaisana eo anivontsika ary ny finoana de ho lasa anankiray am'izay fotoan'izay ary ny fatakarana an'ilay soratra masina de ho lasa anankiray avy amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahy masina fa rehefa misy ny hevitra mibahana mialoha tsy avela hiasa amin'ny fanahy masina de tsy maintsy tonga ny korontana tonga ny fisavorovoroana koa aoka isika hamela ny fanahy masin'Andriamanitra hiasa hialao ny izaho ary aza manandra tena mihitsy fa anisan'ny loharan'ny firaisana ny tsy fanandratantena ny famelana ny fanahy masina hiasa ary indrindra fanafoanana ny hevitra mibana meloha zay mahatonga antsika tsy ho azo ahodina mihitsy atreo indray fiarako aminao ary mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao indray ny namanao Richard Andreny Satofo veloma tompoko Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokarin ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR